Raba tompoko lasy tompoko vavy ampitsikitsikina tanteraka indray no androrananao ny vaovao mahakasika ny mety ho toetry ny andro sy ny toetry ny andro ho an'ny zoma sy ny sabotsy ary ny alahady ho avy izao. Voalohany indrindra aloha mahakasika ny ilay andro ratsy Danilo zay narahantsika maso hatramin'izay de mbola manohy ny diany mianatsimo somary atsimo mandrefana hatrany izy raha hoaniny anio manokana aloha zany de niena ny heriny zany hoe lasa dépression tropicale anoany amin'ny alahady any izy no akasika ny nosy ravavy tsy de misy fiatraikany amin'ny toetrandro eto Madagasikara raha hoan'ny telo andro ho avy any fisiny Danilo raha ny mandrafitra ny mety toetry ny andro eto amin'ny nosy kosa indray de somary anevokevoka amin'ny ampovoantany iny zany hoe tsiodrivotra mafana avy aty atsimo mandrefana no hamaritra ny toetry ny andro zay tsy maro toerana ny atmosfera amin'iny andrefana manontolo iny raha toka ny zay te kosa no mahazo ny tendrony avaratry ny nosy iny aty atsinanana zany aloha amin'ny ankapobeny no maina ho an'izay telo andro ho avy izay ho jerentsika amin'ny ampitsipiriany ary izay toetry ny andro izay raha pitso maraina zany de misy tandrifindrahoana amin'iny manodididina ny Mahajanga iny tapany atsimony Analalava sy amin'iny Port Berger iny atoraka zany ihany koa aty amin'iny ilany andrefan'ny Ambatofinandrahana iny sy amin'ny ilany andrefan'ny Hotomatsiatra iny aty atsimony faritra miandry vazo saika ho maina kosa faritra sisa raha mikasika ny tolakandro ho an'izay rapitso izay ihany ary de maro ny toerana ahitana orana tandrifindrahoana izay mety arankotroka akoatran'ny Antalasy Analanjorofo mahazo ny loatra mangoro aty amin'iny faritra Atsinanana sy Vadivavy Fitovinany iny de omaina aty amin'ny ilany Atsinanana Analamanga koa mbola somary omaina raha hoan'ny rapitso sy amin'iny amorotsiraky ny Ampania sy amin'iny faritra Androia iny raha mikasika ny vinan'ny maripana kosa indray araka natsidikisika de mbola somary miopapana aloha ny hafanana aty atsimon'ny nosy zany hoe aty amin'ny faritra Androia sy amin'ny manodididina ny Betuque iny zay mahatratra hatramin'ny 9.3 degré Celsius mbola mafapana hatrany kosa aty amin'ny faritra Voatany sy manodididina ny 9.2 sy 3 zay maripana izay aty Atsinanana 3 ka hatramin'ny 3 aty andrefana kosa dia 3 sy 4 eo zay maripana izay fizotronyzay ho an'ny sabotsy kosa indray de mbola maro hatrany alohany toerana misitraka orana tandrifindrahoana zay mety arankotroka aty amin'ny ampovoantany izy no somary ho betsabetsaka aloha zay rotsakorana izay mbola maina hatrany aty amin'iny Analanjorofo amin'iny faritra Atsinanana iny aty amin'ny Mangoro iny sy amin'iny manodididina ny Alaotra iny maina ihany koa ny morotsiraky ny atsimo andrefana sy ny faritra Androia zany hoe tapany atsimony faritra Androia akoatr'izay moa zany de anorana ny maripana ho an'ny sabotsy de manodididina ny 7.20 ka hatramin'ny 1.30 aty ampovoantany aty amin'ny morotsiraka Atsinanana 7.20 ka hatramin'ny 30 aty morotsiraka andrefana eo amin'ny 1.30 ka hatramin'ny 3.30 degré Celsius mbola mahatratra hatramin'ny 7.30 ihany any Betuque any ho an'izay sabotsy izay ny amarana azy kosa indray ary de ny toetrandro ho an'ny alahady somary maro ny faritra maina vokatry ntsika avy aty atsimo Atsinanana zany ohatra aty amin'ny Atsinanana loatra mangoro amin'iny ilan'ny Atsinanany Analamanga manontolo iny ilany Atsinanany Voatany manontolo zany ohatra aty amin'ny Vadivavy Fitovinany sy atsimo Atsinanana toraka zany koa ny Androy sy ny tapany atsimo andrefana de omaina avokoa ny akoatr'izay kosa de ahitana tandrifindrahoana zay mety arankotroka ny vinan'ny maripana raha ho an'izay alahady izay ary de manodididina ny 8.20 ka hatramin'ny 2.30 aty amin'iny faritra Voatany iny 1.30 eo ny aty morotsiraka Atsinanana raha toka 3.30 ka hatramin'ny 4.30 ny aty morotsiraka andrefana 7.30 kosa aty amin'iny manodididina ny tany faritra atsimo andrefana iny de makasitraka anao indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany manasanao amin'ny manaraka indray veloma to